Tsara indray zany andro zany. Ahoana indray zany fahafatesan'ny pasteurny FLM moa, présidentan'ny FFKM. Misy koa nke ny olona tena mandrangitra mihitsy ny tena marina, mandefa vaovao ty foana hoe zao indray ny kota, zao indray ny zavatra mandalo, de lasa ohatrany hoe zany tena tsy manjary, satria lasa mitambatao zany le izy to matin'ny Covid, matin'ny Covid moa zany, matin'ny Covid. Satria ny zavatra aspect anankiroa ny zavatra mandalo amin'io, efa fantatrinareo amin'ny ina moa zany dotiko amin'ny hoe Jesosy mety anasitrana zay ray, de eo koa ny dotiko amin'ny resaka hoe CVO manasitrana, mitambatra anankiroa izy eo. De za zany tsy tiany gasy en général satria tsy mitovy fomba fijery amiko ny gasy en général. Amin'izay zavatra anankiroa zany zao ny gasy mafana fo be mihino an'le ina moa le CVO, de mafana fo be koa Jesosy, mivavaka amin'ny Jesosy mba ho sitrana ny ina moa zany ny Covid-19. De hita mihitsy le masamy hafa le fomba fijery. De lazaina hoe la any andafy miseho vazaha sosososô amin'ny lafiny zay aloha de tena vazaha amin'ny resaka fomba fisainana, satria inona moa zany vazaha mila zavatra preuve, mila zavatra preuve dolodolodolo ny zavatra rehetrrehetra ary misy justification scientifique. De zegny ka na zay ny amonona anana ohatra zany de tena za mahita hoe zay ny tena tsy mampandroso amin'ny gasy. Gasy minomino fatany, gasy mino fotsiny any fa ny vazaha tena mila, raha miteny zavatra de mila zavatra mipetraka. De mety cité indray zao am'le mentalité gasy hoe manenjika ny efa resy sa maninona ny maty, tsy le maty no resahana. Le maty izay vazaha mahay manao anay RIP, hoe repose en paix, paix à son âme. Za afaka manao an'izay koa, fa tsy resaka le maty fa le resaka hoe nafaty azy, zay zany no resahako eto. Ka araka ny teniko teo scientifique, ohatra hoe resaka Jesosy, rehefa voaporofo zao ve, efa anatin'ny siècle mahery nivavaka ampandroso ny tanindrazana, tsy mandroso mihitsy ny tanindrazana. Zay zao preuve anankiray. De avy eo koa mivavaka be daholo am'le ina moa zany, mivavaka be daholo amin'ny hoe tonga ny virus, de en plus zay Jesosy aloha mivavaka fa ina moa zany fivavahana irasan'ny Madagasikara sy rehetrarehetra, fa la preuve ça sert à rien, satria jereo mbola ina moa zany confinement ihany, raha fa ny fivavahana no nasitrana, efa tsy niditra confinement ny gasy amin'ny fivavahana. Jereo raha na ipapa raha nitsoka, ipapa nefa papa olona mpivavaka farany ambola nilefa tamin'ny tonga ny CVO, fianjany zany preuve mazava be, tsy mila hoe anao tapahaiza mikatsy makaroa fa na zaza dimy taona de afaka mahita hoe tsy fivavahana amin'ny Jesosy no asitranao coronavirus. Zay le izy matezitra ny sasany zavatra zay, nefany zay ny réalité. Na ahoana zay ny réalité hoe any io pasteur io sa avadiky izao mantsy le matetika hoe aloha ivavaka mafy any mba anany, de rehefa tsy mandehatra le fivavahana de lazaina fa efa zay ny sitrapony, efa zay ny lahatra, efa zay. Ka zay zavatra zay farany tena toe-tsaina gasy
na toetrany afrikanina angamba zay zavatra zay hoe aloha totronam-bavaka aloha ivavahany aloha ivavahana de rehefa tsy mandatra le izy de hoe zay ny sitrapony ka rehefa zay ny sitrapony na ivavaka ino moa zany anao tsy golo batita azy anao ivavaka de tsy mampiova ninina fa ny tena marina minimino fatany ny tena marina avadiky ny sasany ndray zao hoe le pasteur zany hoe zay ny sitrapony Jesosy zany hoe tiany Jesosy alaina le pasteur miaratseny fa tsy le matiny mampome fa le raisonnement ka ahoana moa ino moa zany amy resaka Jesosy be de be miteny hoe aza resahana tsony le resaka Jesosy le fivavahany anao manenjika mpanaratsy tsy mpanaratsy fa zavatra maka atra amin'ny nanaovako ny ty côté tsy ary nanaratsy mihitsy fa midémontre ny zavatra tsy logika ohatra hoe njeneniko teto hoe ny baiboly naninona 50 taona taorianany nahafatesany Jesosy zay vao nanoratra baiboly nisy ny mpaminany ataontsika hoe ry Jacques sy Joseph mpaminany fa tsy Joseph vadiny Marie nanoratra 40 ans taorianany nahafatesany Jesosy nanoratra evanjely fa nafenina lizy le evanjely apocryphe nafenina lizy nefa reny raha nanana témoin oculaire ny zavatra nataony Jesosy fa le zavatra ty amin'ny 50 taona taorianany nahafatesany reny no hoe ty tenin'Andriamanitra naminany le olona de nanoratra naminany le olona to tsy hafa amin'ny Joana hoe Joana mpaminany de mindolo leo mpaminany de mitotsy hafa an'izany le Matthieu Marc Luc and John mitotsy hafa amin'izany de manoratra izy manoratra izy tsy nahita fa de Andriamanitra no cause taminazy sao de zay de nefa rehefa jerena ny baiboly be de be ny zavatra diso araky tantara araky teniko teo zay manao raisonnement na vazaha raha ohatra vazaha zany ohatra miteny hoe nisy ny phare d'Alexandrie de na de efa tsy ohatsy raha le phare d'Alexandrie satria phare d'Alexandrie 200 ans taolenana ny naterahany Jesosy de efa ino moa zany naharitra 1500 ans le phare zay vao nirodana de raha nirodana le phare la tsy existe tsony le phare ka raha misy lo mitantara anao nisy phare teo nisy zao de manam-pahaizana zay vazaha de mijery mifoy hoe aiza daholo moa zany le vestige n'izy jery vestige ohatra phare d'Alexandrie aiza le vestige ka ny baiboly be de be zavatra tsy marinao ohatra zao ohatra hoe miteny izy hoe ny zanak'Israely nitsoka avy any Egypte nakany Israely noentiny Mosesy de inona zavatra ataon'ny scientifique mijery hoe sao de mamisy tapaka vy kely avy tary na aiza le diany teto tsy mamisy boky mihitsy nirakitra an'izy hoe zany exode massive zany exode massif moa tsy haiko un exode massif zany olona 700 no mifindra avy any Egypte makany Israely de tsisy trasy na kely ve de zay zavatra tsy noinay zay tsy n'existe lazana fa hoe Hérode nanapaka ny tendany zaza latsaky ny 2 taona nefa Hérode zany 4 ans avan'ny Jesosy no ino moa zany de fa maty de resaka daholo na baiboly ao resaka David roi David ry Salomon lainga daholo zany fa tsy n'existe zany tsy existe zany io le hoe androdana ny lampany Jéricho zany mur de Jéricho sy ady be zany laingy zany fa tsy nisy zany laingy zany fa tsy nisy ka raha ohatra raha ny baiboly be de be ny zavatra lainga tantarain'io ohatra hoe lazana fa nisy recensement ny Romanina nandehanany Joseph sy Marie tany à Bethléem de tsisy ny recensement tamin'ny andron'ny Jesosy zany fa tamin'ny 6 siècle après Jésus-Christ vao nisy ny recensement zavatra voapirofo daholo zany sy méthode scientifique voapirofo de zay ihany ny azo inona fa raha iresaka amin'ny baiboly sososo nefa ny jerena amin'ny tantara jerena amin'ny foy archéologique jerena ny preuve scientifique tsisy de tena oza hoe ahoana moa ninoko zavatra feno lainga boky feno lainga hoe de lazana fa tenin'Andriamanitra zay mihitsy lizy lazana indra laina hoe ina moa zany lamba namonosana ny Jesosy ty lamba iny vavahana ny Vatican rehetrarehetra rehefa lainy manam-pahaizana izy datena amin'ny carbone 14 lainga de à partir de moment hoe betsaka ny lainga ao anatin'le boky ahoana moa ninoko anazy d'ailleurs tsy fantatra kory izy nanoratra an'izy zay lizy satria zay manao raisonnement la vazaha scientifique de ohatra zay koa io CV io
misy manitrikitrika CVO tena masetra anio za afaka manao vavolombelona mihitsy za nisotro sosao le olona nilaza ny sotro tsy fantatra na tsy nilaza koa hoe za voan'ny Covid de nisotro an'ity de zao le izy na afaka miteny daholo zay afaka miteny fa tsotra ny fantahiny vazaha tamin'ny RFI nantaniny tamin'ny filohantsika hoe omeo ny preuve d'efficacité zay ny vazaha rehefa manao zavatra preuve d'efficacité omeo ny preuve ahoana ny test laboratoire efa nanao test clinique ve anao alohan'ny izy omenao ny ankizy na omenao ny olona vanao test clinique io tambary fa tsy fanafody io fa système sitsika so nefa de mitoy ihany ny fizarana l'izy fivarotana le fanafody lazana fa io tsy fanafody fa so ka izay de tena catégorique ohatrany malosiana la vazaha zay tsy tiavanareo anahy satria raha mitenao mahomby le CVO de fantena mipetraka de hoe omeo ny preuve d'efficacité pourcentage de guérison par rapport amin'ny andramanao test laboratoire test clinique de ahoana ny efa njerenao ve ny effet secondaire fa de misotro ny olona de mivalana be ry misy mitapitapy misy mandoha be misy manenganina tsy zay ka zay le tsy mampitovy atsika satria ianareo mitena tena mahafaky io tena mahafaky anao raha makaleo be fa tena mahafaky io alohan'ny anao hitenao mahafaky manasitra le CVO de tsotra le fanontaniana zay teneniko zay ohatrany amin'ny vazaha zay ka vazaha nanontany an'izay tany amin'ny filohantsika tsy voavalina le izy dozy valaotra resaka de hoe la misy amilay fa ny andafy tsy vazaha velively manambany vita gasy sy tandrazana makatsy makaroa manavendrana gasy manambany gasy farafatin'io koa mivendrana ny gasy satria zao raha nisy nanontany ny olona hoe ahoana ny ianina tsy voavaly le izy de inao nefa mino an'le izy zay le izy de aveo am'izay ary le ranamana anke ohatrany tsy miresaka CVO ntsony am'izao tsy miresaka CVO ntsony fa efa tsy am'izany ntsony izy fa mbola mandeha any commerce mandeha ihany satria ny draba ny sotro any na de efa tsy voaporo scientifique maro le izy de draba de hoe manambany gasy misy amilay manavendrana gasy fa logika be zany nareo miteny hoe fanafody fanefitra ka jereo ny ino zany résultat confinement total ary mbola hitoy ihany le izy hatramin'izao de fanefitra ahoana de miteny hoe misy fanefitra rehefa misy ny vaccine ohatrany BCG na fanafodina kitrotro na fanafodina variole na atao tamin'ny ankizy tamin'izay mbola kely rehefa nahazo vaccine anao de milamina voaro amin'ny aretina fa ty tsy zay sady nilana-pako le izy de aveo koa lazana fa hoe fanafody de raha fanafody ozy ny vazaha sy ny OMS de hoe omeo raha le tsy maintsy misy critère arahana afaka mivoatra fanafody ianao hoe zao dao ny critère izy fanafody io fa tambavy lazana tambavy le izy tambavy zany ino moa zany manamafy ny anticorps zany ny hery fiarovana zany ny tambavy nefa de mbola misy manizingezana am'izao hoe tena masitrany io de zay le toetsaina gasy zay kitoto ohatra zay kitoto ono fotsiny mino fotsiny ihany ataon'izao de mino fatany fa ny toetsaina vazaha rehefa misy zavatra na resaka Jesosy na resaka inona io omeo preuve scientifique mipetraka zay matafa amin'ny vazaha zareo zay matafa amin'ny vazaha fa le tsika kitoto tandrametaka daholo ny zavatra atao de tsy magaga raha farany am'izao tontolo zao